Ny toe-tsaina no mila miova hoy ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marc. Ny toe-tsaina mihitsy no ilaina miova hoy Marc Ravalomanana, ilay filoham-pirenena teo aloha sady filoha nasionalin'ny TIM. Nambarana hatrany fa tokony hahay hampandevitra ny hambom-po, hanana fanetrehentena, hahafantatra tokoa izay tokony hatao eo anivon'ny mpiarabelona, fa tsy misehoseho etsy na mizahozaho ery hoy ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc. Araka ny teniny hatrany ihany koa ny faritra eto Madagasikara samahafa, fa kosa manana soatoavina iombonana, manana fihetsika sy fiainana samahafa, fa samy manana tanjona iray dia ny hahavelona azy. Ino moa ny hafatra izay nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc, fandeha arisika hilaza kely ny mikasika ny lalana ao Antananarivo renivohitra. Anisan'ny mitarika fitohanan'ny fifamoivoizana ao Antananarivo renivohitra ny faharatsian'ny lalana. Ahitana izany avokoa ny eny Andrefanambohijanahary, ny eny Mahamasina, ny eny 67 hektara, fa ny tao Andavamamba kosa dia manoloana io faharatsian'ny lalana io nandray ny andraiky ny eo anivon'ny polisym-pirenena. Niala vola ampaosy mihitsy i commissaire central adjoint Ted Steven, nividy vatokely, nividy simenitra, nividy fasika ary nanakarama ireto tovolahy hitantsika amin'ny sary ireto mba hanampenana ilay lavaka teo amin'ny arabe eny Andavamamba. Mbola maro anefa ny lalana simba sy tokony harenina, saingy ny fihetsika toy izao dia manamarika ny fandraisana andraikitra, na dia kely ihany koa aza dia efa hitany ihany araka ilay fitenenana malagasy. Ny zavanisy sy ny zavantranga tany ivelany kosa dia olona telo mirahavavy namono tena fa tsy navela hilalao telefona. Telo mirahavavy no niaraka namono tena nitsambikina teny amin'ny rihana fasivy izay nipetrahany izy ireo tany Inde ny andro ny afako maly. Zazavavy 12 taona ary 14 sy 19 taona izy ireo, voalaza fampakafy tafahoatra ny kolotsaina koreana ary namono tena rehefa nalainy ray aman-dreny ny findainy izy ireo. Araka ny vaovao navoaka ny polisy sy ny haino amanjery antoerana dia efa tsy nianatra nandritra ny taona maro izy ireo ary nandany fotoana betsaka nijery kadrama sy ny lalaoze online na fotsiny. Jonathan Malagasy mo dia niresadresaka ny mikasika any zandrikely mikolo tao anatin'ny pejiny ary nanafatrafatra sy nananatra any Herzou ihany koa. Tsy latsa-danja tamin'izany moa ny firesahany mikasika ny ZNZ izay ezahana potehana ankolaka hoy izy. Mitandrema hoy izy ary mila mandinika tsara isika tanora fa amin'izao fotoana izao dia miezaka ireo amin'ny fifanimbana ny tanora ka izay no ilana fisainana, izay ilana fandinihana hoy izy. Ndeha mo arantsika ny antsipriany mikasika an'izay ny izy niresaka mikasika any mikolo ary nanafatra ihany koa any Andriamatoa Herzou. Resaka mikolo mpanao photocopie reny zany amina normal be tsara mihitsy reny. Mikolo aloha nampidirina anatin'ny gouvernement io mba hampalegitime ny gouvernement io, zany hoe CT izy amin'izay ny olona mba mijery hoe mikolo raha anatin'ny gouvernement io, donc gouvernement tamilamo azonareo zay le fika. De logika be indray aty aoriana satria izy mpitolona logika be raha sombaina ny image. En même temps manao politique atao Madagasikara zany efa tokony misatondra amin'ireny. Zany miresaka amin'ny mikolo miasa le ry misy zavatra ataony ao, misy zavatra conseiller be da be. Après hevitry le ry manokana indray ny tehitra ao anatin'ny gouvernement io satria efa kobo fa tsy milay. Raha mandinika tsara zany tsika de misy manaparitaka hevitra rapida be. Raha vao hevitra amotehana antsika mpitolona jereo tsara 24 heures madana moka aniny amin'ny fo any Herzou iny, page rehetrarehetra eto amin'ny Facebook na moka aniny amin'ny fo iny, mipartage tao amin'ny page ny Herzou tena mandeha be mihitsy. Zavatra ohatry ireny nefa mila mahatonga sainantsika hoe maninona rehefa ifamotika de miparitaka ngeda be ohatry ireny information. Za kosa nefa mikozy tsy milay ireny ataony Herzou ireny. Mila mieritreritra kely Herzou indrindra fa hoe Herzou resy lahatra hoe ny tanora ny tokony mitondra ny tany sy ny firenena satria tsisy maresy lahatra intsony reo zoky olona reo. Jereo tsara ny famotehana ny image antsika tanora, jereo tsara ireo mpitolona rehetrarehetra zao décrédibilisena tsirairay. Jereo Alicia, jereo le zandrikely tao amin'ny Zé du Mada iny, Herzou lazaina fa niaraka tamin'ny Orange de tonga indray ty mikolo lazaina fa mpanao photocopie. Mbola ho tonga aty amintsika io fa tsy raharaha tsika tsy manana image, tsy manana nina miangana toute façon tsy raha itsika an'izany.
manontsana kosa aloha nefa ny anaran'ilay zavatra nytenenin'ny Herzog ireny, satria mila mitsaina tsara. Efa koa fa manana influence Herzog ary anisan'ny angan'ny tolona, tokony mieritreritra tsara alohan'ny publier zavatra. Ankoatr'izay indray nefa efa niteneniko hoe safidy Mikolo manokana ny te-hitsofoka ao anatin'io gouvernement io. Tsy hoe avao ve le mamely anazy sa avy aty ivelany zao le mamely amin'ny Mikolo, tsy haiko hoe ahoana ny tena fandehany. Ary ny anisan'ny tsy mampite-hitsofoka anatin'io dia voalohany aloha gouvernement tsy nanova rafitra. Faharoa efa koa izao fa izay olona mitsofoka ao dia mesimba tsikelikely, ka za dia mitaka ny fanovana rafitra, tsy miova hatramin'ny voalohany nena rafitra novaina vao miasa ho an'ny firenena. Impossible zany hoe mitsofoka ao anatina système anankiray ianao izay hita fa corrompu tanteraka, dia ianao nefa tsy leader, ianao ohatra tsy ministre, ianao tsy prime ministre, fa tsofoka fotsiny ao anatin'ilay système anankiray, dia hoe ianao hanova système tsikelikely ao anatiny ao, zavatra illogique zany. Ka efa maromaro izay proposition zay hoe andeha ho atsofoka ao eo, dia ny any ny aviako mazava foana hoe ovay aloha ny système izay vao mitsofoka ao anatin'io zavatra io, fa tsisy dika mihitsy fitsofoha lahy ao anatin'io fa zao hoe lahy potika. Ary impiry raha mbola mikasakasa hoe hanova zavatra ao vao vela. Eto a Madagasikara ny kely tsy mba mamindro izany mihitsy, tongava saina. Manarakaraka an'izay misy jeune anankiray izay tena tao tsara mihitsy izay maha-crédible an'ilay reny, izy izany fa ely eo. Position an'ilay zoky nefa tsy mazava mihitsy, mahatonga ana miteny hoe tsy mazava miaraka amin'ny maître ray hanitra foana. Maître ray hanitra izay niteny hoe tsy hisy ny fanaovana rafitra eto Madagasikara, dia tsy logika mihitsy zany aminahy. En plus n'izay izay mbola variana miadihevitra teny amin'ny CCI ny Gen Z rehetrarehetra fikambanan'ilay Gen Z, eo tonga dia mihazakazaka mandeha manao conférence de presse. Avy eo vita amin'ny conférence de presse miresaka tavandreniny ary amin'ny miaraka amin'ny oligarque. Izany tsisy miteny fa ny olona izay niady tena kianja, rehefa hamotika ny image ny olona niady tena kianja, mirotoroto ny Facebook mianakavy, miteny hoe Mikolo ohatr'izao, Mikolo ohatr'izao, Mikolo ridicule, Mikolo zaza ohatr'izao, Herzog manaratsy an'izao Herzog. Cible sika. D'un côté zany ny image, ny sary mivoaka amin'izao dia hoe eto ary Mikolo, Gen Z, ry Herzog, tsika rehetrarehetra izay tsy mikatona loha malemy mifampiana. Eto ny PM, ny président mandeha amin'ny populisme amin'izao, mandeha amin'ny populisme, tsy haiko sika raha mahatonga saina amin'izany. Président dia tena efa mpankafy baolina kitra hatramin'izay ary ny antsoina amin'ny lalaoan'ny Arsenal. Ny olona memaripotitra, Gen Z ilay mitondra ny takan'ny tolona mesimba. Ka tongava saintsika rehetrarehetra. Aiza ny tokony hifantohan'ny saintsika? Iza ny tokony ho adversaire antsika? Hopitehana ny isika io ka mifamotentsika ny arenantsika ho lasan'ny olona. Taleretsy ino moa ny teny sy nahafatrafatra ary fanazavana indrindra ny fikarohana izay nataon'ny Jonathan Malagasy ny mikasika ny tanora sy ny ireo Gen Z. Fandeha ary sika hiresaka kely indray ny mikasika ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo sy ny fitsarana Malagasy manohana ny fitondrana Malagasy ny firenena Mauritiana, nanambara ny fanohanany ny fitondrana mijoro ankehitriny sy ny fanohanana hanamafy ny fiarahamiasa amin'ny Madagasikara indrindra amin'ny lafiny ara-pitsarana sy ny lafiny toe-karena ny fitondrana Mauritiana. Tamin'ny alalan'ny Premier Ministre lefitra Mauritiana Paul Berenguer nandritra ny fionany tamin'ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo tao Paul Louise Maurice. Nanambara ihany koa ny Premier Ministre lefitra Mauritiana fa manohana any Madagasikara amin'ny famerenana ny tany tandalana sy ny fanatanterahana fifidianana mangarahara ary ny fitakina ny famerenana ny nosy Malagasy i nosy Maurice. Mbola resaka ministry ny fitsarana hatrany moa dia rariny raha averina ny volan'ny Malagasy hoy ny Mauritiana, rariny ny famerenana ny volan'ny Malagasy azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna hoy ny fitsarana Mauritiana. Tsy maintsy ialohavany didy fanamelohana araky ny lalàna ny dingana rehetra
rehetra ka mitaky faharetana sy fiarah-miasa ankaiky eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana ary ireo rafitra voakasika. Araka izay efa nambarantsika teo moa dia nisy ny fihaonana teo amin'ny mpitahiry fitomboka sy mpanjakana sady ministry ny fitsarana malagasy Ramatoa Fanirisoa Erneve sy ny taleny fampanohavana Mauritiana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavenay resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.